Mitarana ny tompony ity trano izay nanaovana fanadihadiana androany eny Ivato voalohany ity fa misy manam-boninahitra miaramila iray miasa ao Ambanivato manala azy ireo amin'ny trano fonenany izay nipetrahany 20 taona ary anana taratasy ara-dalàna eo anivon'ny fokontany sy ny komina. Ny sabotsy lasa teo no nandroaka azy tamin'ny trano io manam-boninahitra miaramila io izay sady niaro fanakorontanana sy famotehana fananana ary mbola nandroba ihany koa raha ny fanazavana. Misaotra betsaka anareo mpanao gazety tonga manampy anay eto. Ny antony dia zao, efa 20 taona mamanay no mipetraka teto amin'ity toerana ity ary nanajary nanangana trano mivelona teto. Ankehitriny nefany misy olona manam-boninahitra ao amin'ny Bania ao manao tsindrifa lavo, milaza fa anazy ny trano nefa trano izay tsy ananany taratasy. Ay tompoko, manana fanajariana, manana fanajariana izahay avy amin'ny fokontany, manana avy any amin'ny komina izay ary izay tompoko mandohetra ara-dalàna tsara nipetrahana eto. Ny efa nangataka karatany zahay fa noho ny antony mbola tsy mivoaka ny karatany moa noho ny dekret tsy mbola fantatray mazava dia mbola tsy apela tananay le karatany fa ny taratasy rehetra zany efa anananay daholo. Manana permis de construire zahay tompoko, nefany ity manam-boninahitra ity tsy manana na dia bout de papier anankiray ary nefa lazay fa anazy ny trano zay namboarinay natsanganay ivelomanay eto. Ay tena teto mbola tsisy ninina, tsisy projet mpanjakany tony no nanangana trano teto zahay. Ny tantaran'ny zava-nisy marina moa ny seho-pokotany Ivato voalohany no sady nanamarina fa nisy tokoa ny fifandirana tamin'io tany io. Eo ivelan'ny trano daholo ny entana rehetrarehetra fa misy anakodoro tsaiko na miaramila koa mifaniditra tao. Afaka fifankadiny teo tonga teo dia tonga ry madama le tompona hanao fitarainana iny miaraka amin'ny vehivavy maromaro dia miteny hoe fa ahoana navoaka anareo ny entana dia nampidirindreo indray le entana. Efa tafiditra daholo ny entana miaramila zany mety eo ampolo mahery eo ny mijereo hoe fa iza nampidina homokandreo hiraka nina. Dia afaka tokony hoe 20 minitra tao indray no tafiditra daholo ny entana dia misy indray mibaiko manaraka hoe avoay daholo indray ny entana. Ny miaramila ireny namoaka ny entana ivelany teo daholo rehetrarehetra. Misy olana ihany fa tsy dia fantatra loatra hoe inona ny tena ny olana mipetraka amin'iny. Mbola tsy nandalitra aty anivo fokontany iny zany zareo. Misy ampahany ohatran'ny hoe fangatahana an'ilay toerana, misy anankiray mangataka dia misy anankiray koa te azo an'ilay toerana ankoatr'izay. Ilay olona mipetraka ao zany efa tompoko angamba no misy ankoatr'izay. Fa izy io ve tamin'ny mpanjakana sa? Fijeriko any aloha teo zany ny ampahan'ny toerana iny nisy cité moa eo akaikiny io fa sisa an'ilay toerana nanaovana lalana zany io. Lalana ambina tany zany no fahitako azy eo. Fa ny ao miaramila milaza hoe mbola tany miaramila dia tokoa hoe alaina izy dia zavatra ohatr'izany. Miantso ny tompona ndraiky mpanjakana mahefy fa ny fianakavian'ilay ramatoa tompon'ilay trano manoloana ny zava-misy raha nambaran'izy ireo mantsy dia sady mandraona ho faty io miaramila mangataka zay tompoko andre matofoloha mba midina ifotony ianao ety amin'ity toerana ity fa mijaly majinika raha ohatra zao satria ty manam-boninahitra ray ity dia mitondra maramila zay eo ambanin'ny fehiny, maramila be dia be fa tsy latsaka ny 30 ary tsy vita ny voay androany tamin'ny sabotsy izy ny teto fa ny efa intelo izy zay miverina teto netana tompoko, netana ato amin'ity trano ity dia akorotany daholo ary mivaravarana sy mbainy vakiny netana vakivaky hatramina tele vola mba vidiny entana kely ao an-tsena lasan'ireo robain'ireo maramila reo daholo. Izy tompoko dia maria anay fa olona force ary manao didiny besandry fotsiny zao.